tamin'ny teneneliny tamin'ny roa ka tamin'ny telo dia nahazo antsy mitato amin'ny salle opération ny CGN-Antananarivo fa misy zavatra mipoka mafy ny tsy azo tafo mandididina anambondrina. Rehefa tonga teny moa zany ny polisy ny gendarme dia nahita fatin'ilay zany zay mipoana bomba artisanale. Zany hoe mariko fa itoerana io tsotra ty ivelany misy an'le bomba fa atao amin'le trano. Ka rehefa nijerena zany ny retreka teo dia elo zany dia mpanamboatra le bomba artisanale. Satria saika amin'ny fanambranana izy na teo ampirakirana mihitsy no nipoka taminy ilay bomba artisanale. Dia rehefa natao moa ny fisavana ny trano dia hita tao dolo zany ny zavatra rehetrarehetra fanaovana bomba artisanale. Hita tao ny dispositif de mise de feu ny teny français zany hoe fanomezana hafanana afo, dia hita tao ny détonateur, dia hita tao koa ny charge rehetrarehetra ny explosif, misy grenade défensive, misy lacrymogène, misy ireny fampiasa amin'ny carrière reny ary misy détonateur maro, misy ny téléphone, misy ny zavatra famelomena moto reny, dia misy ihany koa reny sac ohatran'ny hitatsika tena plazana tena akaiky ny institut français de Antananarivo reny. Akoatran'izay dia mbola nahitana ihany koa claque kovy anankiray miaraka amin'ny silencieux sy bala maromaro, balana claque kovy misy eo amin'ny 10 eo ary balana pistolet PA Max 59. Akoatran'rehetrarehetra dia mbola misy ihany koa ny fitaovana fampiasa amin'ny mpanao arts martiaux reny, misy sabatra, misy tsakoho, misy zavatra maranitra, akoatran'ny telefona sy ny puce. Reny zavatra reny zany rehefa jerena dia mitovy tsisy valaka zany ny zavatra napetraka teny Analakely, ary mitovy ihany koa amin'ny zavatra nampiasaina tamin'ny 2010. Raha tsaroantsika tamin'ny 2010 dia misy olona mbola saika metraka koa tana tomobile no mipoany reny ataontsika bomba artisanale reny. Zany hoe mbola azo atao hoe eritreretra zany aloha fa minketona mbola ilaza azy fa olona tamin'ireny ihany no manoa anio zavatra io. Akoatran'le olona ray maty izay mpanamboatra an'le bomba zany ka nipoan'le bomba dia maty, misy olona hafa ihany koa ve fantapantatra amin'izao raharaha bomba izao? Ny tompony trano olo nefa fantatra fa tsy tao toerana moa izao ka araka vazotena fa mitorana andeha, fa le toerana zany dia ao anaty tanàna fa tsy aty ivelana tanàna misy ary trano kelikely no misy azy. Ary hita tao zany le fipokan'le bomba artisanale dia misy éclat maromaro amin'ny rindrina, ary mirodana misy moa le trano kely tratra ny soflan'le bomba artisanale zany. Zany hoe dia azo lazaina fa fanaovana bomba artisanale io toerana io, satria ao dolo na ny essence na ny rehetrarehetra ao dolo ary betsaka be ny fitaovana ampiasain'zareo. Akoatra ny fisavana sy ny fanarahan-dia ataonareo andreo olona tratrareo ihany koa ny fepetra raisinareo ato amin'ny CSG tana. Araka ny voalazako moa zany rehefa nisan'ireny tranga telo reny tena Analakely dia niditra ny fanadihadiana sy ny famotorana zay mba hangarana trany fotony zany ny mpampanao ny zavatra io. Ary efa nisy moa voasambotra ary mbola misy ihany koa aza ny anketony mbola mandeha amin'izao fotoan'izao, misy toerana efa fantapantatra fa eo ampanaovana ny fanadihadiana. Ny zavatra ho atao ny surgène ny MO fary moa zany zay odolo ny polisy gendarme araka miaramila dia ny amborony trany fakany ahafantarana hoe iza no mampanao ny zavatra io, inona ny antony anaovana ny zavatra io, ho fongorona hatramin'ny farany. Ny avatra ampitaina dia ny vaovao, satria io toerana io dia toerana tanàna ary raha ny zavatra hitao dia betsaka mihitsy, nefa dia tsy nisy nasikaritra zany zavatra zany. Ka ny fanentanana ny vahoaka ary ny voalaza hoe tsy vita amin'ny tany filaminana ireo satria tsy afaka ny tena hita ny elekera-tranonao tany filaminana dia misy aza ny ataontsika hoe mpanohy vaovao fa ny fanomezana vaovao, ny fanaraha-maso ny olona ao tanàna zany ary fampandresana aingana amin'ny tany filaminana amin'ny laharana efa mahazatra ny 017 sy ny 119 mba hahafana mandraidraikitra avy hatrany.